Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Nontokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly Église Notre-Dame de Lourdes miara-masoandro Antsirabe izay mahazaka mpivavaka hatrany amin'ny 570 manatrika izany ny filoha Ondrajoela mivady. Izy miteraka olana sy azahoana fitarainana maro amin'ny lafin'ny fananantany ny fisian'ny fanararaotana ataon'ny olona manambolaka milaza ho tompon'ny tany na tsy nanamainty molan'ny tany azy. Isan'ny ahitana tranga betsaka amin'izany no ny distrika Kazobe araka nambaran'ny ben'ny tanàna any an-toerana. Zava-dehibe ny arovana ny tantsasy ny olon-tsotra isan'izany fizarana titre vaobe toy ny natao androany ataon'ity distrika ity. Miverina mirongatra ny Covid-19 eto Madagasikara ary faritra Analamanga no tena ahitana betsaka amin'izany. Ho an'ny toeram-pitsaboana tsy miankina izay nanaovana fanadihadiana amin'ny olona manodidina ny 700 raisina isan'andro 750 isanjato amin'izany dia olona avoan'ny Covid-19 avokoa. Hémoparasite no aretina mahazo an'ireo omby amina faritra 4 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Efa voafena aretina na dia nisy aza ny fahatarana ka nampaparitaka izany raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena hita tany Royaume-Uni efa 2 herinandro izay voasokajy variant isan'ny matanjaka indrindra ny Omicron. Mahalona izany anatanteraka ny dose fahatelo amin'ny vaksiny ho an'ireo olona mihoatra ny 12 taona i Londres ny faran'ny volana desambra izao. Ledin revetra. Finaritra tompoko lasy tompoko ho fotoana vaovao amin'ny École TV Kaminasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nitokanana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny Église Notre-Dame de Lourdes ao miara-masoandro Antsirabe izay mahazaka mpivavaka hatrany amin'ny 570 nanatrika izany filoha Ondrajoela mivady. Kaitan Andriatsilava. Ny volana Aogositra 2024 nandritra ny fandalovany tao an-toerana no nanambaran'ny filoha fa ho raisiny an-tanana ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Ny 20 Aogositra 2024 napetraka ny vato feizoro nentina nanamariana ny fanombohan'ny asa ary izao vita tanteraka izao. Izany hoe iray taona sy tapany taty aoriana. Betsaka ny fotodrafitrasa vita fa miavaka ny fitokanana fotodrafitrasa toy izao hoy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay nitokana ny fiangonana sy niarany ombavaka tamin'ireo mpino kristianina. Ny fetiny ho avy ary indrindra ny antony naresako anjara indrindra tamin'ny fananganana tsy eglizy ity dia ny fahatsapana fa mitombo ireo mpino kristianina katolika ary miditra indroa intelo tsy ampitsony ny fiangonana hatramin'ny kosa izy ny andriamatoa Nicolas teo izay filohan'ny FFVA ary efa tsy ampitsony ny fiangonana dia lasa manaina ihany koa ny olona mpivavaka fa ny fijono zao Église paroisse Notre-Dame de Lourdes zao dia mino fa ampitombo ary ampazoto ny olona rehetrarehetra hivavaka ka izay indrindra no ao anatin'izao fankalazana ny finonoely zao ny Monseigneur dia rehetra tsara ny teneninao teo mila mahay mizara isika ary mila mizara ampitiavana ihany koa. Manandanja lehibe ao amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ny fisian'ny fiangonana. Nakasitrahan'ny filoha manokana ireo pretra sy relijiosy tamin'ny fanasoavana ireo vahoaka teo anivon'ny diosesy. Nambarany ihany koa fa vonina hatrany ny tenany sy ny fitondram-panjakana iara isalasy fanohana amin'ny fianakaviamben'ny kristianina eto Madagasikara anasoa ny firenena. Dia
ery zanatsono sy lavilavitra ivarota izy ary atsiara zany hoe any lerina raha fiteny zany no anisany nanampy amanolotra zao hoe zanatsono ary tsarony taranaka lasa moderna novaina avokoa hatramin'ireo seza itoeran'ireo mpivavaka mirenty fotsy sy manga ny lokon'ny fiangonana ankoatra ny vatatrano isan'ny natolotra ny ekara Notre Dame de Lourdes rao miara-masoandro ihany koa ireo dabilio vaovao ny fanamafisam-peo ao anaty fiangonana ny grotte ny lakolosy-piangonana ny tokotany izay natao rarivato sy ireo asa fanatsarana maro nambarany evekana Antsirabe Ranaivo manana Philippe nandritra ny kabary namaranana ny fitokanana ny eglizy fa tsy nanonofo fotsiny ireo mpino fa tena tonga ilaina andrasana dia ny fahavitany ny fiangonana. Isan'ny miteraka olana sy azahoana fitarainana maro ao amin'ny lafin'ny fananantany ny fisian'ny fanarotana izay ataon'ny olona manambola ka milaza fa ho tompon'ny tany na tsy nanamainty molaly izany aza izy ireo. Isan'ny ahitana tranga betsaka amin'izany ao amin'ny distrikana Ankazobe araka nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Zava-dehibe ny arovana ny tantsaha sy ny olon-tsotra ka isan'izany fizarana titra vaobe tony natao tamin'ity androany ity tamin'iny distrika iny miantarandriana io. Misy ny fanararotana samihafa amin'ny lafin'ny fisitrahana tany amin'ny toerana maro eto amin'ny nosy indrindra ny toerana lavitry ny renivohitra. Isany ahitan'izany ny eto amin'ny distrikana Ankazobe raha toka 5.7 isanjaton'ny mponina tantsaha avokoa. Manohy tohina ny fisitrahana izy ireo ny izony feno amin'ny fananantany ny fisiana olona tsy nanamainty molany ny tany kanefa mikasahaka izany noho ny fanehoana tsindry samihafa. Ny olona ity fotony amin'ny resaka fananantany misy ny olona tonga aty arina milaza fa ho tompony ary matetika ihany koa misy ny manararoatra amin'ny fahosana ara-pahaizana sy ny tsy nahavitan'ny malagasy sasasasa amin'ny fianarana dia matahotra ireny olona ireny rehefa misy ny olona mandrahona milaza fa manana taratasy mazana taratasy sandoka ny ananandreny olona ireny matetika amin'ny fijerenandreny pilof ireny dia hitan'ilay olona mahitahita eny anivon'ny pilof fa malalaka ilay tany dia mitsofoka ankeriny izy nefany dia misy ny malagasy efampolo taona mifanesy no manajary karakara ny tany iny dia izay no olana goavana lehibe arak'izay hoe tsy misy moa ny vahoaka malagasy any amin'ny faritra tena lavitra no afaka mitsofoka mahita andreny pilof ireny fa tsy maintsy ny olona fitantanana firenena ihany indraindray moa misy ny olona tsy dia manana vina loatra ny anasoana tanindrazana fa anararoatra dia izay no atao. Anatin'ny ezaka rehetra isorohana izany ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Entina iarovana ny tantsaha sy ny mponina nanamainty molala ny tany ohatra ny lalàna mikasika ny propriété foncière privée non titré izay miompana amin'ny fiarovana ny tany olon-tsotra tsy vita titra tsy vita kadasitra. Mazava anatin'io ny fiarovana ny zony tantsaha eo amin'ny lafin'ny fananantany isan'izany ny fanomezana azy ireo ny karatany sy ny maro hafa. Ny sasany ary misy zany taty amin'ny distrikana Ankazobe misy olona araka ny voalaza teo dia tonga dia hoe nanajary 500 hektara dia mbola loza ndraiky io anatin'izay zay narovany lalàna vao manaraka io orinasa ndraiky no misiraka karatany dia raha taty amin'ny faritra Ankazobe taty dia misy orinasa nahazo karatany 2,000 hektara. Nisy orinasa ve taty Ankazobe nanajary 2,000 hektara. Zany hoe voavoly na voavoly hazo na mangahazo na misy sa tsy misy? Tsy misy. Ary dikan'ilay hoe karatany ary ny antony anaovana ny karatany dia ho an'ilay vahoaka mipetraka amin'ilay tany lava volo ny solam-pangatsy rehetrarehetra voalazantsika taloha. Zany hoe tany izay mbola tsy vitan'ny fanjakana vorona ny anaran'ny fanjakana ka ahafahana mamoaka titra ohatran'ity fa tena tany lava volo fotsiny. Ary izay ny ilanan'ilay commission locale de reconnaissance ary marina ny tenenin'ny amena teo hoe olona efa mipetraka teo nanajary azy teo no tokony omena n'ilay tany fa tsy hoe olona tonga androany sy kapitso dia tonga dia hoe dia mamarika dia anajary dia tonga dia anahy io. Izay ny amin'ny karatany no tsy afaka ataony amin'izay. Ny amin'ny bokotany indray afaka mangataka izy fa misy fepetra maromaro ohatra ny fepetra niraisinareo teo
ho azony atao zany ka tsy afaka izy a tonga dia ny hoe isitraka ny bokotany io fa rehefa tany lehibe toy izany a dia manao a fanarahana manokana ny fanjakana izy hoe tia nitetika asa ao ataoko eto zao taona ianao natanterahako azy dia ameno ny fanjakana izy a titre provisoire zany hoe arahana maso zany fa ho tanteraka marina ve a reo paika rehetrarehetra sy tetikady rehetrarehetra so ampandrosona tiany hoetiny amin'ilay toerana raha tanteraka izay ao anatin'ny fotoana voafetra dia omena azy amin'izay a le bokotany fa rehefa tsy tanteraka izay a dia foanany fanjakana le izy. Ezaka natao ihany koa ny fanatsarana ny taratasy tany sy avoaka rehetra isan'izany ny bokotany, karatany, sertifika juridique. Isorohana ny osika amin'ny taratasy tany no tanjona raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao a sy afaka ntsony a manao an'ity boky atao double. Taloha ireo mpangalatra tany dia mampanao an'itony ireny imprimerie ireny dia manoratsoratra fahatany any. Taty aoriana no ny fiarahamiasa tamin'ny trano pirity-pirenena dia izay no novaina tamin'ireny taona lasy reny 5 taona lasy izay hitanareo fa misy an'ity mangirangirany ao anatiny eo. Tsy misy afaka mamoaka an'io tsy misy mahay mamboatra an'io raha tsy masinina tokana ihany dia ao amin'ny imprimerie nationale. Dia mazava ho azy zany tsy misy olona afaka mamoaka bokotany intsony ary na te hamitaka antsika arany rehefa tsy misy an'io dia tsy misy. Hitanareo eto ambany eto koa rehefa tsapatsapainareo ohatr'izao misy tombokasety vongovongo zay eto. Io mpiasa fananatany ihany no manana azy. Akoatran'izay ao anatin'ity boky ity fa tsy afaka ho lazaiko aminareo manana fanaovana sonisy manana zavatra manokana ny mpanao sonia azy. Ka raha ohatra misy fitoriana ny ariana any hoe tsy mitombo nyity boky ity na tsy marina nyity boky ity tonga dia fantatray ary le olona nanao sonia tonga dia afaka miteny soniako na tsy soniako. Kanefa tsy kely lalana ny ratsy dia mivainy zavatra hafa indray nataony ireo taratasy rehetrarehetra atao karakaraina ao anatin'ny ray no amitahany mpiara-miasa ao anivon'ny fananatany sy ny fandrefesa-tany. Dia izay nanomboka tamin'ny titony ity rehefa maka ny saritany ianareo dia hitanareo fa niova ny fanaovana saritany. Tsy ilay fotsifotsy rentsony fa misy saritany Madagasikara eo ambaniny io. Dia misy ihany koa laharana ity amin'ny sisiny ity. Voaka avy any amin'ny trano pirity-pirenena ihany koa io ity komariana ny farany dia hitanareo eto amin'ny tomboniny eto fa tsy mbola mezana fanatsarana ny davitsika. Misy an'io trano tantely io na QR code amin'ny manaraka efa mandeha tsikelikely izy zao tsy mila mandeha makany amin'ny birao fananatany ianareo raha misy olona hivarotra tany ianareo raha sanatria mbola mieritreritra indray hamitaka fa alainareo sary fotsiny io amin'ny telefônina dia afaka mamoaka hoe tena marina sa tsy marina ity bokotany ity. Tanjona ny anatratrarana ny fanahy napetraky ny filohan'ny repoblika mikasika ny fananatany na ny fanamorana ny fisitrany malagasy ny tany. Isorohana ihany koa ny resaka tany. Tafiditra amin'ny fanatratrarana izany ny fanatanterahany ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananatany ny hetsika fizarana karatany vao be sy fizarana bokotany vao be. Nytoy izany androany teto Ankazobe. Misy efa-jato ny bokotany nozaraina tamin'ity andiany ity. Tsy tamin'ny alalan'ny mpamatsy vola fa ezaka manokana avy amin'ny ministera sy ny mponina voakasika no nahafahana nanantotosa izao fizarana titra vao be izao. Hetsika takan'izao zavatra efa voalazaka ihany mbenimbeny satria tsy hetsika voalohany izao zany raha ho an'ny ministeran'ny fananatany fa hetsika ataontsika efa fanoteriny angambany raha tato anatin'ny distriktin'ny Ankazobe fa zava-dehibe ny hetsika etin'ny ministera ohatr'izao indrindra fa amin'ny tao anatin'ny velorano ny filohampirenena zany dia mampandrosaina anay vahoaka ny fisiny teknisité na hoe fahaiza manao etin'ny ministera ety fotony takan'izao. Manaraka izany koa ao ato anatin'ny distriktin'ny Ankazobe tsisy tombosialy fa ny marina tsy maintsy fantatra daholo hoe marina araka ny teny monsieur le maire teo hoe iza ny tompon'ny tany iza nanajary ny tany aiza ny taratasy. Zao zavatra zao dia manaprofo an'izany zavatra zany ka dia makasitraka ny hetsika ataon'ny ministera ny solomamboaka aty Ankazobe.
Namafisy ny ministra tompona andraikitra fa tsy maintsy hotratrarina amin'ny taona ho avy ny fizarana ny karatany miisa 5 sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa iarahana amin'ny mpiara-miominantoka. Tsy ahivina tamin'ity taona ity aniompana betsaka tamin'ny fanatsarana sy ny fanafainganana ny fomba fiasa ny asa nosahanina mikasika izay. Hatreto mandina ny 3 hetsy ny karatany voazary ary mandina ny 4 alina ny boky tany. Sakanao any fampandrosoana ny faritra ny tsy fisian'ny drafim-panjariana raha nambarany tompona andraikitra. Manoloana eo totonsa androany ny fanomboana ny famolavolana izany ho an'ny faritra Analamanga iarahana amin'ny ministera ny fanajariana Antanabirambra Andriamanana. 20 taona ty aoriana metrahana ny vondrom-paritra Itsinjarapa Ifana, miroso amin'ny fandrafetana ny drafim-panajariana na ny schéma régional de l'aménagement du territoire ankehitriny ny eo anivon'ny faritra Analamanga. Olana amin'ny fampiroboroboana ny faritra ny tsy fisian'ny paikady sy ny antota-kevitra ahafahana mampisitraka ny mponina ny arena misy ao amin'ny faritra misy azy antony mahazava-dehibe ny drafim-panajariana. Ny teboka lehibe izay tiana iseho satria voavolavolana ilay izy dia ahafahantsika mahafantatra sy mahita hoe inona marina ny toe-javatra misy marina ato anatin'ny faritra Analamanga. Mety rehefa miresaka amin'ny faritsika dia voatonona ao anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina, mety voatonona ao anatiny mety ataontsika hoe ireo toeram-pambolena maro samihafa, fa ny tsara fantarina dia hoe inona daholo ny capital naturel, ny capital humain, structure administrative sy ny toe-javatra misy ato anatin'ny faritra Analamanga ka ahafahan'ny gouverneur sy ny ekipany mampandroso ny faritra araka ny tokony ho izy. Raha ohatra ka tsy manana an'izay lafina resaka hoe drafim-panajariana izay dia mety misy ny zavatra tanteraka fa tsy azo ilay antsoina hoe valeur ajoutée na la capitalisation de l'intervention. Fa rehefa mirindra ny zavatra atao satria kely ihany ny eto manana dia tsy maintsy atao izay ahafahantsika mampitombo azy. Hitondra fanovana maro iny fotsiny ahafahan'ny faritra mandray an-tanana ny lafitany ao aminy amin'ny alalan'ny drafim-panajariana izay voafaritra ny lalàna raha ny fanazavana. Rehefa nanana ny faritra le schéma régional d'aménagement du territoire, iny ny ahafahan'ny région maniraka ihany koa an'ireo mpiatseritra rehetra hoe reto ny azonareo atao, reto ny tsy azonareo atao. Miaintsika ny olana ny resaka tsy fahampian'ny rano eto Antananarivo. Inona ny zavatra hoentin'ilay schéma régional d'aménagement du territoire? Au moins zany tsy voavahanao anatina commune le izy, azonareo, fa tsy maintsy eo anivon'ny faritra no miezaka mamaha ny resaka tsy fahampian'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Dikan'izay zany ao anatin'ilay schéma régional d'aménagement du territoire dia tokony mahafantatra hoe aiza sy aiza le bassin versant tokony ho arovana ary aiza no rano tokony azo trandrahana ho an'ny Antananarivo sy ny renivohitra izay misy commune 23 fotsiny ohatra. Azonareo, zay le niveau régional zay tsy afaka hipetraka aty amin'ny commune tsika fa tsy maintsy ny eo anivon'ny région no mitondra vahaolana ao anatin'izay. Notanterahina androany teny tsy adina ny fifanaovany sy ny mpiara-miasa teo anivon'ny faritra sy ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany tafiditra ao anatin'ny famolavolana ny drafim-panajariana ho an'ny faritra Analamanga tanterahina ho an'ny 20 taona ho avy. Aharitra 7 volana ny fametrahana izany izay arahana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny tetikasa produire na ny projet de développement urbain intégré de résilience du Grand Antananarivo izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia miverina mirongana ny Covid-19 eto Madagasikara ary ny faritra Analamanga no tena ahitana betsaka indrindra amin'izany. Ho an'ny toeram-pitsaboana tsy miankina izay nanaovana fanadihadiana amin'ireo olona manodidina ny 700 raisina isan'andro, 750 isanjato amin'izany dia olona voan'ny Covid-19 avokoa. Michel Arnarjan. Verina mirongatra ny tan'ireo olona voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara. Raha toa ka nanomboka ny 20 Novambra teo no niverina ny fampafantarana ny tranga voamarina fa mitondra izay aretina izay, tsy nitsahan'ny tombo izay antotanisa izay. Ny antotanisa nivoaka ny 20 Novambra amin'ny fitiliana miisa 2.700 dia 40 ny tranga vaovao voamarina, 17 Novambra amin'ny fitiliana miisa 7.775, 8.900 ireo tranga voamarina, ny 4 Desambra amin'ny fitiliana miisa 7.704, 7.700 ireo tranga vaovao voamarina, ary ny 11 Desambra amin'ny fitiliana 8.707, miisa 4.700 ireo tranga vaovao voamarina fa voan'ny Covid-19.
Anantotanisa tsy nitsahany tombony isan'ireo olona tonga manao fitiliana ny tombona anaraka izay ihany koa ny tranga voamarina fa efa mitondra ny Covid-19. Ho an'ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana mitovy amin'ny tahak'izay ihany koa, mirongatra ho izy ireo ny marary ny Covid-19. Mahatratra 700 isan'andro ireo raisina mitondra izay aretina izay. Tamin'ny semaine ambony efa somary efa 40 au minimum isan'andro. Fa iny moa tsy mitovy ny aty sy ny any amin'ny fanjakana. Samy hafa misy le chiffre fa ny aty klinika fa ny any ny confirmé hoe tena manao analyse le olona, manao test PCR zay vao fantatra fa ny aty zany klinika tonga dia fantatra fa zay moa procédure anay tonga dia mitraité dia rehefa salama le olona dia ara-pahasoa-ra-batsara. Mitovy amin'ilay teo aloha ihany fa mampiavaka anazy fotsiny le tsy dia mikohaka loatra le olona amin'ny ankapobeny fa tonga dia le tenda marary. Izy zany tsy dia mikohaka loatra. Ny vatana moa manapitsaka daholo ny vanitaolana ny nofo, serserena, tsentsitsentsina ny olona, marary be ny andoha, courbature dia raha vao misy signe telo zany ny anay tonga dia traité systématique Covid. Raha ampitaina tamin'ny fotoana nampiparitaka betsaka ny Covid-19 teto amintsika, efa mihoatra lavitra ny teo aloha ny fiparitahan'ny Covid-19 sy ny tahan'ny olona voa amin'izao raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Malomalo tsika za mahita hoe raha ny rythme ny anay tamin'ny hektaona tamin'ilay vague teo efa mitovy, efa mihoatra par rapport ny tamin'ny hektaona amin'izao. Tsy haiko médecin libre hafa angamba tsy fantatra fa ohatra anay eto zany ny ainanay eto expérience vécue tena tokony maka-fepetra amin'izay tsika hoe confinena kely indray aloha fa somary enjakenjana le izy. Cliniquement moa zany fa biologiquement le izy mbola tsy prouvé satria any amin'ny village voara ihany manao an'le test, any ihany miconfirmer anazy hoe zao ny isa zao ny effectif. Ao anay aty privé somary misofra kely amin'le izy. Hatreto zao tena tsisy Covid daholo ngamba grossesse gynéco teo lefatra. Covid daholo efa 40 eo ngamba hatramin'ny 1. Antso amin'ny fandraisana ndraikitry ny tsirairak zany ny mpitsabo entina misoroka ny fipariahany zany. Mobilisation ngamba tsy dia tena hoe misy zavatra vaovao intsony fa efa fantatsika daholo mizesta manaraka an'ilay geste barrière foana, kasibosy, alcool sy ny anona, gel hydroalcoolique reny respectena dia confinement moa tena important be ao anatin'ilay izy fa iny moa tsy dia dirako lalina satria misy programme mpanjakana koa anatin'ilay izy. Tsy afaka dia miditra amin'izay za fa raha velantsika amin'izao tsisy resaka tsisy hetsika hoenjakenjana ny anazy antsika zay. Sy ny aloha manentana foana amin'ilay olona atao foana amin'ny vaccine satria mivoava foana ilay variant, mivoava foana. Omicron zao voalaza fa tsy mety indraindray mety dia tsy fantatra intsony zany le izy fa aleo manao foana manao vaccine foana zany satria iny mba miaro antsika amin'ilay aretina. Ankapobeny raha ny fanadihadiana natao ireo ankizy enim-bolana hatramin'ny 7 taona sy ireo olon-dehibe manana aretina mitaiza tahaka ny diabeta no tena voa amin'izao fotoana izao. Hémoparasite no aretina mahazo an'ireo omby amina faritra efatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana. Efa voafeny aretina nanisy aza ny fahatarana raha ny fanazavana. Io ny asaina. Mahery ny 5 arivo hatreto ny trangana hémoparasite aretin'omby voarainy teo anivon'ny ministeran'ny fiompiana nanomboka ny volana oktobra no mankaty ary faritra efatra no ahitana azy Analamanga, Vakinakaratra, Amoromani ary Itasy. Fanaviana aretim-pivalanana, Malaina ireo no fisehon'izany amin'ny omby ary mitarika hatramin'ny fahafatesany raha tsy ara-potoana ny fandraisana andraikitra. Hatreto raha ny tarehimarika 140 no maty ny aretin'io. Dia efa namoaka protocole moa ny avy eo anivon'ny Sampandrarano ny sahanany fitsaboanan'ny biby eto Madagasikara. Misy protocole karazany anankitelo nataon'izy ireo izay samy mety avokoa, samy masitrana an'ilay biby fiompy.
ny fepetra mivantana efa niraisina moa zany a dia efa nisy andreo fanafody izay novidiana tamin'ny alalan'ilay hoe fond d'urgence teo amin'ny fond de l'élevage efa nalefa any amin'ny zay faritra tena nahitana aloha tranga betsaka indrindra dia efa naparitaka any zay napetraka eny anivon'ny sampandraraparitra misahana ny fiompiana mba hanamaivanana andreo vesatra miantra mipiompy zany sy hanampianan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny biby fiompiny mba ho zaraina amin'izy ireo maimaimpona zay fanafody zay raha sendraka misy tranga ao aminazy. Ity moa parazita ity no hita atao amin'ny distrikana Avaradrano raha ny fanazavana mifindra amin'ny samyomby saingy tsy misy ahina ny fifindrany amin'ny olombelona. Toy ny omby maty naretina rehetra raha ny voalarizan'ny lalàna eo anivon'ny OIE aloha zany dia tsy misy mihitsy fahafahana mihinana an'ireny omby ireny fa kosa noho ny fisiany valana retina zay ny avahany amin'ilay FVR izay efa niainantsika ihany koa tamin'ity taona ity dia azo tsaboana tsara izy ary rehefa sitrana an'io izy tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny olona ary tiako ambara ihany koa hoe tsy io karazana retina le hemoparasite io dia tsy ilay karazana retina avy amin'ny biby ka mety ifindra amin'ny olona toy ilay FVR efa niainantsika tamin'ny fanomboana. Mitoy ny fitsinjarana ny fanafody amin'ireo distrika rehetra nahitana ny tranga amin'izao fotoana izao ahafahan'ireo mpitsabo biby mandray ny andraikiny tsy hipariahany valana retina. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia noho ny fahatarana teo amin'ny fandraisana ireo mpikambana vaovao ny seniny andraikiny tsy mbola miatra hatretin'ny voalazan'ny lalàna makasika ny fanitsiana isa-taona ny lisy mpifidianana Gaëtan Andriatsilava. Vao manomboka tsikaritra sahady ny tsy fanarahan-dalàna araky ny andininy fahatelo amby telopolo amin'ny lalàna Fehizoro 24 tsipika aotraotra valo momba ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapakevim-bahoaka misokatra ny voalohan'ny volana Desambra ny fanitsiana isan-taona ny lisy mpifidianana. Atreto nefa tsy mbola nahitana izany ny eny anivon'ny Fokotany. Mbola miandry kely izany no araky le teny any ambony any mbola miandry kely dia mbola sy tonga tikatra zany le baiko. Fahavonana vonona foana zay. Ny Fokotany manetana an'ilay olona hijery ny anarany atao amin'ny Fokotany na ho izy na tsy ao anatin'le lisy mpifidianana. Ny lalàna ny tokony efa manomboka zao dia na zay azo ako gaga hoe ahoana. Mety hoe le fanovanan'le mpikambana tamin'ny seniny no anton'izay kosa angambe satria voavitivety zareo no navita finanana ka mino fa efa tsy hoe izy io dia hoavy. Efa vonona ny Fokotany neto amin'ny Fokotany Analapanga kominina Soavina Tsimondrano manokana efa nisy ny fanisanam-ponina natao fanavaozana ny lisitra noho ny fisian'ny Covid-19 nienatra ny amin'ny ray apahefany ny mponina izany hoe raha toka 530 alina nisan'ny mponina teo aloha tsy misy afa-tsy 700 izany ankehitriny. Io fianana io izay misy fiantraikany lehibe amin'ny lisy mpifidianana sy ny fifidianana rehetra izay ho avy. Dia betsaka be le olona teto aminay lasa tsy miverina intsony donc zany lasa migonflen'le lista fotsiny raha mbola iny ihany no averimberinay dia efa nanao parement maty zay zany hoe misy faritra 10 eto amin'ny Fokotany edidiko secteur 10 dia chaque secteur zany nampanoviko recensement tena miaraka amin'ny karapanondro exact sy ny namany mba indrasana an'le fanavozana ny lista vaovao io. Dikan'izay manko raha natratra 3000 mahery teto mino fa tsy hatratra an'izay intsony amin'izao na dia misy aza ny tonga donc zany tsy maintsy renouvelena total le mponina atao amin'ny. Araka izany tsy ho ampy 3,000 intsony ny isan'ny mpifidy eo anivon'ity Fokotany ity na eo aza ny fisian'ireo feno 12 taona miakatra misoratra anarana anaty lisy mpifidianana. Araky ny andininy fa 730 amin'ny lalàna 524 aotra tsipika 20 mifehy rafitra maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny Commission électorale nationale indépendante. Ity rafitra ity no mikarakara sy manatanteraka miaraka amin'ny rafim-panjakana ny fanitsiana ny lisy mpifidianana isa-taona. Mbola tsy tonga eny anivon'ny Fokotany ny lisy mpifidianana hatramin'izao ka mety hiteraka tandrefaka eo amin'ny fanaovana ny fanitsiana ny lisy mpifidianana izay singa iray ananana fifidianana madio sy eken'ny rehetra. Tahaka mahazatra nandraka doka vatro isika meloha ny dirantsika ny tapany faharoa vaovao rehefa avy eo ary.
2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny intsony ny vahaolana dia mtop mtop dia amin'ny vidiny mirary mafy mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. Mtop, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Ny ministera miandraikitra ny tontolo iainana dia lekeny boriboritany voakasika ny ONE komite teknika mpanao ny fanombana raha tontolo iainana dia manentana antsika vahoaka ny hevitra momba ny tetika asa teleferika any Antananarivo amin'ny registra natokana ho amin'izany 7 desambra hatramin'ny 9 desambra 2024 ao amin'ny biraon'ny ONE Analakely. Biraon'ny boriboritany voalohany fokotany Ambatonakanga, Ambotsirohatra, Ambatovinaky, Ambodifilao, Soarany 2S, Amparibe avaratra Mamasina, Tany Malalaka Analakely. Boriboritany faharoa fokotany Andafy avaratra, Manjakamiadana, Ampamatanana, Akasitokana ambony, Faly Arivo, Ambatoroka, Ampasanimalo, Tsiadana. Boriboritany fahatelo fokotany Antanimena, Akorondrano Antsinanana, Andranomahery. Boriboritany fahaefatra fokotany Tsimialonjafy, Amasina Atsimo, Ambanina Pahamarinana. Boriboritany fahadimy fokotany Alarby, Ivandry, Analamaitsite, Analamaitsytanàna, Ambodivoanjo, Ambatobe. Andray anjara amin'ny fivoriana fakakevitra izay atao ny talata 10 desambra 2024 amin'ny 7 ora mikanja amin'ny tafo Mamasina. Tongava maro, zava-dehibe ny hevitrao. Verneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mankalaza ny faheritaona nisiny ankehitriny ny toerana fikarakarana vatana sy fialana sasatra ny Alaspa etsy Ivandry. Maro ireo tolotra rosiny izy ireo amin'ny mpanjifa indrindra amin'izao ankatoky ny fety izao. Abraham Randriamanana. Toerana iray fakanaina sy ahafana hikarakarana vatana eto an-drenivohitra ny Alaspa etsy Ivandry. Tato anatin'ny herintaona, maro karazana ireo tolotra naroson'izy ireo an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ireo fitaovana hikoloana ny vatana. Mpiavaka ny Alaspa dia voalohany indrindra aloha izy dia toerana malalaka sy milamina, misy parkirina tsara ara-dalàna. Ianao izay reradreraka avy miasa indrindra no siblen'ny Alaspa ho tonga aty aminay hikarakara vatana iseo relaxé amin'izay ianao dia tonga any an-trano ianao milamina tsara. Ireo tolotra moa dia ao ny massage, ao ny spa. Ny spa izay misy ny hammam, dia ny sauna, dia ny piscine, dia ao ny soin de visage izay tena mampiavaka anay satria misy ny diagnostika offert amin'ny alalan'ilay hoe physiotherme. Ao koa ny épilation maillot ho antsika vehivavy izay tena tiantsika kokoa manao an'izany ny Alaspa ary tena io no tena mampiavaka anay indrindrindrindra. Ary misy paka atao aminay paka mois de décembre izay afaka ataonareo mpivady na ataonareo fianakaviana anankiray. Misy koa ato ny coffret de Noël azonay atolotra ho anareo mpanjifa rehetra. Misokatra amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora alina ny Alaspa etsy Ivandry amin'ny andavanandro. Raha toka amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora sy sasany alina izany ho an'ny alahady sy ny alatsinainy. Ankoatra izay, ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fety, misy ny tolotra manokana roson'ny Alaspa raha ny fanazavana. Raha ohatra ianao ka hanao massage aty amin'ny Alaspa, ohatra hoe ny massage relaxant, satria misy ny massage relaxant, ny suédois, ny pierre chaude, ny sehatro, ny massage turc, dia mandritra ny
adiny ray ny massage. Amin'izay massage zay ianao dia mahazo ny spa offert. Ny niala spa dia afaka manao privatisation ho anareo izay fianakaviana na namana izay anao anniversaire na misy fety tianareo atao dia afaka mitonga ty amin'ny ala spa nareo fa manao privatisation izahay. Misy koa ny fanaovana volo izany hoe ny produit anay dia produit Kerastase miaraka amin'ny coloration, ao koa ny barbershop izay natokana ho anareo lehilahy manokana. Mitongava ty amin'ny ala spa amin'izao akatoko ny fety izao fa vonany andray antsika ny ekipa rehetrarehetra ary feno izay tadiavinareo ny atao amin'ny ala spa satria raha te hanao massage nareo, raha te hanao volo nareo, raha te hanao épilation, raha te hanao soin de visage dia mitongava fa indreto izay ekipa ny ala spa vonany andray antsika rehetrarehetra. Lafy mavao hafa kosa indray dia mahalona ny zavantranga atao Toliara Omaly aneo ny heviny antoko tim CRMDM ka nilaza fa manao lalàna natokana ho an'ireo izay tsy mitovitra hevitra amin'ny manam-pahefana ao an-toerana fanadina. Midika ho tahotra ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ho inona Ambarandriana Andriamasinoro ireny zavatra niseho teto Toliara Omaly ireny. Antony tsy voamarina nandritra ilay didim-pitondrana navoaka ny OMC teto Toliara niendrika famorian'olona izay nofoanana ary nisy ihany ireo hetsika nahitana famorian'olona toy ny lalao baolina kitra tao an-daboly ny Omaly alahady. Aminay dia midika tahotra aloha voalohany indrindra. Tahotra ny filoha Marika Ravalomanana ny zavatra nisy sy ny zavatra niseho teto. Satria raha tamin'ny andro nahatongavanay teto mbola tsy nisy mihitsy izay fandrarahana izay hoe tsy azo atao ny famoriana olona. Fa rehefa nandeha ny zavatra nisy ny zavatra niseho ny fitiavan'ny olona anazy dia nivoaka izay didy izay. Efa nisy ny fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra voalohany teto an-toerana mahakasika ny fanapahan-kevitry ny OMC iny raha nambaran'ny Andriamatoa Tsiania ary nilaza ny tompon'andraikitra fa ny gendarmerie pirenena ny tompon'andraikitra voalohany amin'ireny fanapahan-kevitra ireny. Anaporofoana fa manao politika ny gendarme Toliara toa zao ny raha nataoko tamin'ny alahady à 2h. Nandeha fialenako ao nalaiko sary video ao misy olona anarivony maro. Nandeha koa tandabolo ny ilitsy tao teko hoe anarivony maro koa nareo. A 500 metres raha lavitra ny magorony io. Ka ino nefa olo mamonjy alinako sambelohany. Olo andabolo koa sambelohany ny raha antsainao. Fa olo makana magorony olo voafetra. Team RMDM. Ary firasany hoe tsy misy mahady militsy ao laha tsy olo manana bajany hoe olo fa organiser les. Ka ino gn'ame fiainana io. Ny tena tsando hoe zay tsy miresaka ny polisy, tsy miresaka ny miaramila fa ny gendarme Toliara toa TGV mapary izy aby reo. Tsy marina raha nambaran'ny pasteur Tsaraham Edouard ny eritreritra ny fitondram-panjakana fa azy ireo 100 ny vahoaka ny Toliara. Tsy marina ho inona nambarany hatrany izany eritreritra izany ankehitriny ka antony ampiasan'ny mpitondra fanjakana eri-pamoretana anafenana ilay alemeny. Tsy hijanona fotsiny zahay fa tsy maintsy andray fepetra amin'reto mpitondra rehetra misy Toliara reto. Satria miafina ao anatin'izay ny fanaovana politika miafina. Raha fanao politiky nareo mpitandro filaminana dia manaova politiky. Misy alora akanjo orange ho hitan'olo, ho hitapoko, ho hitapirenena. Fa aza miafina ao anatin'ny teny de combat ianareo. Agny nareo mitondra basy nefa hevitsy andesinareo hevitsy politiky. Tsy misy olo hampanekenareo an'izany ary tsy misy olo haneky an'izany koa. Raha tsy hiviny efa naneho ny heviny tamin'ny alalan'ny fanambarana ara-taratasy ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana manoloana intoedra arahaniseho taty Toliara Omaly. Irahana miasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fitantanana ny rano eny amin'ireny pompe ireny manomboka ny taona 2024. Izany any ampifanaraka ny tolotra sy ny vidin'ny rano omena ny mpanjifa hoy ny tompon'andraikitra io na saina. Manoloana ny olana eo amin'ny famatsiana rano saika manerana anosy amin'izao fotoana izao nisy ny fiaonana teo amin'ny solon-tenam-panjakana ny fikambanana tsy miankina sy ireo orinasa misehatra amin'ny rano eto Madagasikara. Ny votra nandritra ny fiaonana izay nitanterahana tetsy anosy fa omena ny sehatra tsy miankina ny famokarana sy ny fitantanana ary ny fitsinjarana ny rano eny amin'ireny pompe ireny manomboka amin'ny taona 2024. Raha antsika malala moa fa ny commune no amin'ny ankapobeny no tompon'ny fotodrafitrasa
zay mihitsy moa le izy zany araky ny voalazany lalàna ny commune ny tompon'ny fotodrafitrasa momba ny rano dia ao anatin'izay zany a dia misy fiaraha-miasa amin'ny raha fiaraha-miasan'ny privé zany dia tsy maintsy misy contrat zany a ifanaovana ka ankehitriny moa zany ao anatin'io partenariat public privé io dia le hoe gestionnaire investisseur constructeur ny qualité ny rano ny abetsaky ny rano a dia antenainy fa ho tsara kokoa rehefa orinasa no mitondra azy satria andraikitry ny orinasa zany a no manadio sy ny be manadio ny rafitra rehetra ary mampandeha ny rano io zany tombontsoa ho azy zany raha mandeha ny rano ary mitady vahaolana mandrakariva izy ahafahan'ny mpanjifa manjifana io satria amin'io rano io izy no makatombony. Eo ampamola volana ny fanatanterahana ity partenariat public privé ity ankehitriny ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpiara-mombonanto ka raha ny fanazavana ary ny fanjakana malagasy no isan'ny anaramaso tsisy ny fanararaotany eo amin'ny vidin'ny rano efa ny mpanjifa. Ny ohatran'ny angovo ihany io tsy zava-baovao amin'ny firenena akory nisy an'izany fa ohatry ny angovo ihany io a dia misy ny fidiran'ny fanjakana indrindrindrindra ary fijerena akaiky misy aloha voalohany indrindra ny fandiniana ny antsoina hoe plan d'affaires na hoe business plan an'ireo orinasa mpitantanareo zay amoahany ihany koa ny vidin'ny rano zay etreretiny misy ny fidiran'ny fanjakana an'ireo amin'ny anatin'io fanadihadinan'io business plan le plan d'affaires io a ary misy ihany koa ny volavola eritreretin'ny fanjakana politika fanjakana hitondrana n'le hoe tratrara ny vahoaka n'ilay rano zany hoe prix acceptable prix socialement acceptable zany lay rano araka ny tokony izy ao anatin'ny programme mihitsy tsika zao ary ataontsika hoe voalohany rano gouvernemanta ny fanaovana n'izay rano zay zavatra resahana zay. Ireo komina ambanivohitra no anatanterahana izany eo ampanomboana raha ny fanazavana hatrany ary tokony ho tsara manaraka izay ny famatsiana rano eto andrenivohitra. Antony miena ny toerana vatsiany drirama rano ary amokatra ny hotantaniny ireo orinasa tsy miankina. Andrasana araka izany ny fampiarana ity fifanaraha ity sy ny hoako ny fomba fiasa eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina. Nanomboka ny taona 2000 hatramin'ny taona 2014 tsy mitsahatra mitombo ny velaran'ny ala ringana. Raha ny fanadadiana izay nataon'ny laboratoire d'observation des forêts de Madagascar izay misy eo anivon'ny ministera tompona ndraiky ny lalana efizao. Tsy mitsahatra mitombo ny velarana ala ringitra nanomboka ny taona 2000 hatramin'ny taona 2014 raha ny fanadihadiana nataon'ny LOFM na ny laboratoire d'observation des forêts de Madagascar eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy. Ny taona 2020 velarana ala mirefy 4.307 sy 7.5 hektara no ringitra ary niakatra 3.305 sy 2.7 hektara izany ny taona 2020. Androany hinandritra ny atrikasa nasionaly fankatoavana sy fizarana ny vokatra famakafakana ny fandripahana ala nasionaly no nampahafantarana io taremarika io. Ankoatran'ny tatitrahana natao naseho ihany koa ny karatan'ny Madagasikara amin'izao fotoana. Ilaitsika izy io anatin'ny katsikajy ataontsika amin'ny famarotana carbone satria izay ny fepetra takin'ny RED plus ao anatin'ilay fivarotana carbone fa ilaitsika ihany koa izy io amin'ny torohay ho an'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fiarovana ny ala sisantsika tafela sy amin'ny fitadiavam-bahaolana ny amin'ny hoe ahoana tsara ny anaovantsika ny paikady manokana hitazomana ny ala sisa tafela. Zava-dehibe ihany koa ny fananantsika ny saritany toy izao miaraka mikirakira rehetra amin'ny fandripahana ny ala ahafahana mijery hoe aiza ihany koa ireo ala vaovao ny foriny satria hitantsika tsara izao ny resaka ala on koa marina fa nisy ny faharipahana fa misy ihany koa ireo asa sezaka izay natao dia ahafahantsika tena manana karazana angona isan-karazany zany amin'ny fahampitehana fa eo ihany koa ny fanarenana sy ny fambolekazo maro samihafa. Maro lafy ny antony maharingitra ny ala hoy ny tompona andraikitra ka vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona ny 570 isanjato amin'izany. Nambaran'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy fa tsy ampy ny fanaraha-maso ny zanakazo nambolena nandritra izay ataona maro izay any ka mijanona tsy ampy hatrany ny ala eto Madagasikara. Ny azo lazaina ambadika izay angambany dia hoe nisy tsy nety ny fambolekazo nataontsika fahiny. Zany hoe tsy ampy aloha ny fambolekazo natao taloha izay dia apetraka tsara. Nijery ny taremarika 7.3 zao 4 hektara ny fambolekazo nataontsika 7.3 nampekarin'ny filoam-pirenena ho 4 hektara.
24 nampiakaran'ny ministèran'ny tontolo iainana ho lasa 10,7 hektara ny fambolekasa fa tsy ampy ny fampiakarana ny velaran-tany fa tsy maintsy miaraka amin'ny fanaraha-maso ary indrindra ny fanentanana ny mpisehatra rehetra raha natadidinareo roa taona zay dia natsotsika isan'andro ny olo-pirenena ny fikambanana ny fiangonana ny sehatra tsy miankina ny départementa marobe manerana ny Madagasikara dia mbola tsy ampy ihany koa izay satria tsy maintsy atao ny fanaraha-masony izay ezaka nataontsika amin'ny fambolena fa ny tena sarotra indrindra dia ny ady amin'ny hafa. Aorian'ny atrikesa isy ny fanatotosana ny atatitra fatrany mahakasika ny fanarana ny fandripahana ala nasionaly. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia manoloana ny famaroany ireo mpianatra miala andarana aoriana ny fahazahoana BEPC any amin'ny distrika Vavatenina faritra Analanjorofo naneho ny fahavononany anohana ireo tanora ahafahana manafoana izany ireo mpikambana eo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga fanampirazana. Dia noho ny fahatsapagna fa betsaka be ny taux d'abandon fialanam-pianaran'ny mpianatra anatin'ny siskoinay noho ny antony tsy fahitana zavatra ty andrenivohitra fa mipetraka potsiny ny ambanivolo dia mientika manao voyage d'étude no fagnarotana amin'izao fotoam-pihotazana jirofo zay somary mbo tsaratsara ily le rendement amin'ny fiainan'ny mpianatra sy indray aman-dreny dia nizagna zany amory aman-dreny hanao voyage d'étude aty Tananarivo zay raha matetika amin'ny MMM zany fantatsika fa atako politique mampana formation voatsela zao netrika formation tary agnatin'ny structure leadership politique ny fanabeazana anatin'izay zay mahatonga antony politique misehatra amin'ny resaka fanabeazana ny fampifantarana ny politique zany dia application ny politique ny fanabeazana zay ny safidiko manokana ary ezagna zany mamparitaka ofindra hoe taranaka reto zany mba afahagna mampandroso indrindra fa ny district ny Vateny Andriamanontolo. Ho fanamafisana ny ady dia atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana anivon'ny tontolo ambanivohitra nanolotra fitaovana ho an'ny gendarmerie pirenena ny fanjakana frantsay ny ady amin'ny asan-dany no atao laharam-pahamehana amin'izany nambinina Ravelorso. Fitaovana informatika, fitaovana ho an'ny fifandraisan-davitra ary fikojakojana fiara isan-karazany. Ireo natolotra ho an'ny gendarmerie pirenena hanampiana izay efa eo am-pelantanana eo amin'ny fanatanterana ny asa. Indrindra ho fanamafisana trano ny fiara-miasa efa nisy teo amin'ny gendarmerie pirenena sy ny fanjakana frantsay. Totosan'ny maraina teo ny fanolorana ireo fitaovana sy ny fanaovan-tsony teo amin'ny rotonta. Tanjona trano ny fanamafisana ny fitandrona ny filaminana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny androany dia fitaovana informatika betsaka be fitaovana fifandraisan-davitra indrindra ny radio iarahantsika malala ny Madagasikara ngeza be dia tsy voatery misy lalana daholo iarahantsika malala koa ny ambana na ny menace misy amin'ny mpangalatromby mpanao kidnapping any ambanivohitra ilaina be reto fitaovana reto ary mazava ho azy moa zareo manontany inona daholo ny ilainareo rehefa tonga amin'ny fotoana nomezana ohatran'izao matetika izy io mifarantaona fa inoko fa tsy io ihany. Mila toana amin'ny fampitaovana ny gendarmerie pirenena indrindra amin'izao tagna maro ny fandriam-pahalemana izao raha ny fanazavana trany. Manamarika n'le tagna maro hitantsika tsara zao fa tsy ny malagasy ihany manome tagna maro fa ny vahiny izay namantsika ara manome tagna maro any fandriam-pahalemana satria matsapa izy fa miaina eto Madagasikara mahazo an'izany fandriam-pahalemana zany matsapa izy fa izy nitondra ny gendarmerie teto amintsika manana ndraikitra izy ary manana didy izy ny adidy koa tsy an'olon-dratsy matsapa an'izany zareo ary tsy voandroany zay mba ahafahantsika manatsaratsara kokoa hatrany ny fandriam-pahalemana izay fototra tonga n'ireo tantsaha izay be dia be sy ny olo-pirenena izay mamokatra mba androso ny Madagasikara. Entina hanatsarana trano ny fomba fiasa manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fanomezan-tanana tahaka izao. Ankoatr'ireo tolo-tanana sy fanomezana fitaovana tahaka izao, tolo-tanana angatany zandary amin'ny ponina sy ny olo-pirenena tsirairay avy ny fanomezana loharanom-baovao marim-pototra raha misy ny tranga mampiayay eny anivon'ny fiarahamonina. Avaozana kosa ireo sekoly roa isan'ny tranainy indrindra ao amin'ny commune ambanivohitra Mananjary ary efa hita ny mpamatsy vola anohana izany tsy ho tapaka ny fianaran'ny ankizy ary afangaina ny fanatanterana ny asa ho ny ben'ny tanàna fanampanazavana. Ka dia anomboka tsy ho ela ny asa fanarenana an'ity sekoly zay
efa sy nampiasaina nandritran'ny taona maro tya ka dia misedra olana ny eto Andovosira toraka izany koa ny EPP Tanambao amin'ny tsy fahampiany ny efitrano fianarana. Voatery ny mpianatra manao tapakandro, izany hoe ny mianatra maraina tsy miverina amin'ny hariva, ny mianatra hariva tsy mianatra amin'ny maraina, mba hanatanteraka ny asa fanarenana ankoatra ny famatsiana rano ho an'ity toeram-pampianarana sy fanabeazana ity. Eo ihany koa ny anaovana efitrano fidiovana ho an'ireo mpianatra sy ny mpanabe. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia hita tany Royaume-Uni efa 2 herinandro izay voasikajo variant isan'ny matanjaka indrindra ny Omicron. Manoloana izany anatanteraka ny dose fahatelony amin'ny vaksiny ho an'ireo olona mihoatra ny 12 taona i Londres raha ny faran'ny volana Desambra izao fanana. Manoloana ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 ny Royaume-Uni nanambara ny Prime Ministre Boris Johnson fa isy ny fanaovana ny 3e dose ny vaksiny izay atokana ho an'ireo olon-dehibe mihoatra ny 12 taona ny faran'ny volana Desambra izao farafatarany. Tsy ampy izy ny dose 2 ny tanterahana entina miady amin'ny variant vaovao io. Ho afainganana ihany koa ny fanaovam-baksiny any amin'ireo firenena hafa ao Royaume-Uni tahaka ny Écosse, Irlande du Nord ary Pays de Galles. Izao fanambakevitra izao dia nivoaka taorian'ny fivoahan'ny antotanisa amin'ny tranga vaovao any an-toerana. Raha ny antotanisa miisa 7.3 amin'izao ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid variant Omicron any Royaume-Uni. Royaume-Uni izay isan'ireo nahitana olona maty betsaka indrindra nandritry ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Olona 104 alina sy 1 hetsy no maty ary 5 alina isan'andro ny tranga vaovao. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manangatona vaovao tamin'ity andro anty ankasitrano manaraka izany soava tsara dolo tompoko. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.